Zay efa mianaka dia mbola tsy tany an-dafy mihitsiny. Dia tamin'ity indray mitoraka ity zany zay nanana fanomezam-pahasoavana kely dia andeha ho any an-dafy. Anisan'ny zavatra manahirana ny olona hoe ohatry ny ahoana ary izany ho any an-dafy voalohany izany, inona zavatra mila homanina dia atoronay anareo ato anatin'ity vidéo ity ny étape rehetra ny lalovanay. Raikitra amin'izay arany vao tonga aloha zay teo amin'ny parking dia mitsofoka ilay tomobile dia makaty kely zay dia efa misy caméra zay miscanner an'ilay tomobilenay. Dia tonga dia hitan'ny zareo any zany mombamomba ny plaque d'immatriculationnao ahafahanao rehefa hivoaka avy eo andovola. Dia avy eo zay teo amin'ny parking namoaka ny valizy namoaka ny bagagenay dia rehefa mamoaka ny bagage amin'izay dia misy an'ireny olona manao gilet reny reny ny olona officiel tena hoe service porteur dia reny olona reny efa misy tarifa spécial zany omena anazy fa sao dia hoe mihoatra ny omenao fa tokony $1 na €1 na 5 000 ariary fotsiny nomena anazy dia izy daholo no mibata ny valizinao. Dia avy eo amin'izay hiditra amin'ny aéroport international d'Antananarivo. Rehefa miditra eo dia zavatra tsara ho fantatra hoe misy wifi ao amin'ny toerana io, izany hoe afaka miconnecta wifi aloha zany ianao dia ampidirina fotsiny ny adresse email anao dia efa tonga dia mahazo wifi ianao. Zay moa zany dia nisafidin'ny classe économique satria lafolafo ihany le billet dia andeha any amin'ilay circuit ny classe économique zay. Ie, dia rehefa tonga ao zavatra ataonay voalohany aloha mandanja an'ilay bagage satria zany ny bagage misy lanjany tsy mahazo atao mihoatra fa rehefa mihoatra dia iny le problème iny le mampitaitaina dia lanjaina aloha zany le bagage hoe firy kilo ny autorisé. Dia rehefa vita zay dia nahita an'ity service anankiray ity zay tato amin'ny aéroport hoe mba ahafahana miaro ny bagagenao tsy ho potipotika na ohatrany dia filmeny zareo le izy, tsy film caméra akory fa filmeny amin'ny papier film le izy dia iny miaro ny bagage kokoa rehefa mandritra ny trajet anao rehetrarehetra. Dia eo amin'ny partie iny misy vola kely aloha koa teneninay anareo hoe ohatrinona le tena vidiny par bagage fa filmeny eo zany aloha ny bagagenareo dia rehefa vita zay vao averina hoentina miaraka amin'ilay service porteur. Merci beaucoup, 60 000 ariary. Bagage anankiroa zany anay le anankiray 25 000 ariary dia ny iray 30 000 ariary. Dao amin'izay papafantara. Consigne kely fotsiny 4 heures avant le vol ianao no mila tsaratsara tonga ao amin'ny aéroport dia efa afaka manao enregistrement fa ny tena limite moa zany dia 2 heures farafahakeliny. Tiens, passeport, tiens, carte d'embarquement porte 22A, tiens, siège jusqu'à Mumbai, itinéraire d'une heure d'embarquement. Bon voyage à tous. Dia teto namianao an'ilay taratasy satria hitanareo moa zany ny procédure tsy maintsy arahana rehefa andeha ohatr'izao dia iny tokony tsy matahotra mihitsy nareo satria izay zany tsy atao hoe tambavoatra moa zany fa amin'ny première fois anay le vao andeha vol international dia tena manara-dalàna be dia fantatry nareo hoe mila mandray noty be amin'ity zavatra anankiray ity. Rehefa tonga teto nefany dia nisy contrôle satria zany zay ke zay vao andeha voyage à l'international dia ity zany tsara ho fantatra. Mandalo kely ato amin'ny police des frontières zany rehefa premier voyage international anao miankina amin'ny motif de voyage na antony andehananay le velany ihany koa ny andaloranao amin'ny police de frontière ohatra ny hoe andeha hiasa ny velany na andeha mission. Ny an'ny ankizy kely kosa latsaky ny 21 ans dia tsy maintsy manana copie izy ary indrindrandrindra mila autorisation parentale raha ohatra ka hoe maman ihany no mitondra anazy andeha voyage na i papa rery ihany dia tsy maintsy manana autorisation parentale n'les 2 parents zay vao afaka mandeha ny ankizy kely sao dia gaga nareo mantsy hoe tsy nahazo nandeha ny zanakareo efa niaraka taminareo ohatra vita ny enquêtenay dia miverina eto amin'izay dia lasitsika. Normal be zany satria indraindray zany hoe misy ray aman-dreny miady ry zareo dia hoentin'ilay ray mitsoka ohatra andeha zany efa vol à l'international zany hoe resaka sécurité zany dia mila ny autorisation iny zany raha ray amin'ilay ray aman-dreny fotsiny mitondra ilay zaza.
dia miditra amin'izay eto amin'izay le hoe efa manao baibay tsy afaka miverina intsony rehefa tafiditra eto dia eto misy contrôle mametraka an'ilay taratasy ny passeport dia ohatray daholo ny anay efatra fa ny dina ihany aloha ny asehonay anareo izany hoe scanner ilay passeportnareo dia rehefa voascanne tsara ilay izy dia vérifie ny identité anao ny information tena ianao ve io dia alainy sary amin'izay ianao dia zay aparany prise de photo dia scannena koa ny tanana ray manontolo verifiena ny petatondronao zany rehefa valideny dia tamponeny amin'izay le passeportnao dia lasao miditra andihitra any amin'ny salle d'embarquement eto manomboka etontsika dia tsy eto Madagasikara intsony fa entre ny Madagasikara sy ny any ivelany iny zany nareo le manao velomafahany anery bebe mami papi zay nanatitra rehetrarehetra fa rehefa miditra eo nareo dia tsy mahazo mivoaka intsony zay mihitsy manomboka eto zany tsy afaka mampiasa ariary intsony fa efa mila mampiasa devise amin'izay na carte mety hoe dollar ny any aminao mety hoe euro fa tsy mampiasa ariary intsony ianao ny antony iny moa zany tena hoe lalàna eto Madagasikara mihitsy no mametraka an'izay rehefa iondrana zany vita daholo ny procédure en police des frontières dia mandalo ny douane amin'izay ny douane dia manana fepetra maromaro ihany koa hoan'ny mpandeha netan'izany tsy maintsy jerena hoe interdit ny resaka drogue zava-maranitra sy ny resaka ouvrage sy caractère tsy mety sy ohatrany ankoatran'izay mila déclarena ihany koa ny resaka fitaovana ny resaka animaux domestique sy ny végétaux sy ny rehetrarehetra dia anisan'ny assisteko ny eo amin'ny resaka fitondrana devise na ahoana dia nilatsaka milina zany tsy mila déclarena fa ny milina jusqu'à 10 000 € ny déclarena mahazo attestation de devise ianao dia iny viseny douane les sommes mihoatra ny 1 000 € dia mazava ho azy mila honnête tsara tsika rehefa mandeha satria raha hitondra mihoatra ny 10 000 € ohatrany hoe par personne fa ny zazakely kosa mba fantatritsika hoe tsy arak'izay raha ohatra ka hoe hitondra 10 000 € donc mila honnête tsara satria tsy misy somongana mihitsy ao anatin'ilay izy ankoatran'izay autorisé daholo ho an'ny passager ny fitondrana instrument de musique sy ny bijoux fa misy droit na franchise misy taona dia ankoatran'izay ny billet malagasy azo entiny fa latsaky ny 400 000 ariary tsy azo atao ny mamoaka billet gasy normalement fa autorisé zareo ihany raha ohatra ny hoe latsaky ny 400 000 ariary misy ihany koa ny karazan'entana ilaina autorisation na certificat avy amin'ny ministère vao mahazo miondrana dia etika mandalo amin'ny passage anankiray obligatoire moa zany fa tsy dia misy atahorana be satria tsy alika hitantsika ity le zany anarany dia ny spécialité andray anankitelo izany hoe izy manao détection na vola gasy na vola vahiny détection na tortue sy ny drogue dia rehefa mandalo eto zany nareo dia mailmail tsara fa azasiana an'izay any aminareo zay aloha zany zao efa afaka dia mandeha zay papa eto amin'ity partie ity indray zany izay azonareo consultena amin'ny siteny amarante dia ireo zavatra rehetrarehetra interdit tsy azonareo hoentina en tant que passager zany bagage de cabine zay dia ireo rehetrarehetra ireo zavatra maranitra sy ny sisa dia tsy azonareo hoentina satria dangereux dia rehefa eto mizara roa amin'izay ny entrée misy ny entrée VIP dia ty entrée ho an'ny classe économique dia eto zany ny ilaina asehonareo anazy les cartes d'embarquement sy ny passeport dia manazava koa izy les consignes izay indray ny eto amin'ity partie ity eto amin'izay zany ny antsoina hoe contrôle sûreté izay efa nazavaiko teo dia za moa tonga hoe ny akanjonay zany tao malalaka tsara satria asorona daholo izay zavatra rehetrarehetra ohatra ny hoe fekibo zavatra hoe tsy tokony hoe mandalo ato zany dia vivisy ohatran'izany dia zay moa tona hoe paozinay zany atao farak'izay maivana dia amin'izay mba tsy voaka mihitsy misy appareil électronique dia voaka azafady esorina ceinture miaraka montre dia nanomboka teto zay nandalo amin'izay an'ilay portique ny sûreté aérienne eo zany dia mitsara homanina foana ny zaza sy ny ankizy efa fantatrareo hoe misy entana tsy afaka hoentina any anaty roplanina dia eo no jerevana hoe inona daholo mila
asorina mila hajanona dia inona no azontsika hoentina. Dia rehefa arak'izay koa rehefa hitondra rano tsy maintsy mila rano ihany indraindray dia na parfum dia atao anaty bagage à main ilay izy dia tsy mahazo mihoatra ny 100 millilitre tompoko satria raha ohatra ny mihoatra an'izay dia tsy azo hoentina anaty roplanina fa misy risque. Niakatra tany amin'ny salle d'embarquement zay dia nandalo an'ity zone anankiray ity duty free. Duty free zany midika hoe zone tsisy taxe non taxé ny produit eo. Tsara be. Dia vita iny dia mandalo amin'izay zay atao amin'ny Montana. Satria moa zay food lovers dia tsy maintsy manandrana kely atao amin'ny Montana restaurant bar. Dia atao tsara be satria misy deux options soit sur place soit à emporter. Izay tena conseillenay be dia misy an'ity kiosque ity koa raha te grignote kely nareo. En tout cas tsara be ny service ao aminjareo dia ny tena partie tianay zany le sakafo rehefa sur place tena miama be délicieux des conseillenay on valide Montana. Fa un moment kosa nandalo indray izy dia nahitany Stéphane dia gaga izy hoe way misy an'izao service zao ka ao anaty salle d'embarquement. Tena nanarotra kely izy nanao dia avy eo izy nanao massage kely teo amin'ny Stéphane. Tena confortable be satria za zany abonné an'i Stéphane dia vao nahita an'ilay izy dia tonga dia faly be zany hoe ho anareo maman mila manao confort mila michouchouter Stéphane mantsy manao volo par les massages manao onglerie dia raha ohatra zany hoe somary mikorotana kely maimaika kely dia ao zany misy moment de détente. Zavatra tsara fantatra koa misy aire de jeu pour enfants kay atao amin'ny zone d'embarquement. Zone d'embarquement. Zany hoe afaka milalao zany tsy efa nisy matio tena hoe feno zavatra be da be ato dia tena nanamarika anay ty partie kay minty kay zay misy PS5 kay ato dia afaka milalao dia gratuit le izy amin'io fa tsy payant. Allo rasoko anareo fa za moa zany tena nahazo fafinaretana mihitsy teto fa za tena tia manao jeu dia nilalao teo amin'ilay PS5 teo dia saika variana teo tanteraka vita zay dia nanao découverte zay ao anatin'izay nareo afaka misitraka tanteraka foana ny wifi ao anatin'ny aéroport ray manontolo sady gratuit ny wifi ao. Ny nampatonga anay hoe tena faly tamin'ilay wifi afaka nanao baibay amin'izay ny papi sy mami natao baibay daholo Kevin sy ny Brenda sy ny mpandy andray manontolo satria lasa zao. Ie dia rehefa vita zay dia niandry ny fotoana fiondranana amin'izay zay dia lasa zay baibay daholo nareo. Dia zay ny aventure anay tena hoe mizay efa nanampy anao ty vidéo ty satria tena etapy mila fantatry ny tsirairay zany manodidina zao rehefa andeha i voyage à l'international. Zay bye bye.